Salamat daholo tompoko. Misy vidéo arahantsika vetivetiky ty dia aorianan'izay misy fanazavana fohy hoentina amintsika. Mandromba ny Amerikanina sy Israeliana foana ty Corleone ty ka identifiako le Corleone aiza ho aiza ny amafy ny Amerikanina, aiza ho aiza ny amafy ny Israeliana, fa zao zareo manenganiny zao anaovany Iranianina azy. Ny Iranianina stratège petraka ka ty Corleone ty fa manome lagy raha hoe elaha ve gasy dia raha anampy ny Israely satria laha mpivavaka kristianina ao zany takaka io kristianina io zareo baiboly rehetra rehetra io dia zay ny anoana ny Israeliana olona mpivavaka be le tsy mpivavaka io fivavahana foana ataonao Arak'izay teny nambarany Zokobe Kyoto lehilahy Maintsoambo tao amin'ny pejin'izay dia tsy faly izy ihany amin'ny zavatra izay avoakantsika sy resahantsika eto amin'ny ankapobeny dia lazainy fa manaraka anjambany fotsiny ihany sy manohana anjambany fotsiny ihany andrareo Amerikana sy ny Israeliana ny pejy Cornelio tsara ihany ny tondrana fanazavana makasika ny amin'izay zavatra izay. Voalohany indrindra aloha teboka ho resahako voalohany tsy vao zao akory no nizara vaovao teto sika fa nanomboka tamin'ny volana Jona taona 2024 rehefa nanomboka ny adiny 12 andro ny fanaovan'ny Iraniana sy ny Israeliana dia fantatritsika tsara fa nanomboka nizara vaovao teto ny tena koa tanjona hoy aho dia ny aneo amintsika anaprofo amintsika fa izay voalaza amin'ny baiboly rehetra mahakasika ny amin'ny faminaniana ny aty amin'ny vaninandro farany ny anfavian'i Jesosy sy ny fiafaran'izao tontolo izao dia marina ny tenin'Andriamanitra tsy misy mihitsy izay diso na dia kely arak'izay efa nitanterana azy tamintsika teto reny ihany antony izay izarantsika ireny vaovao maro isan-karazany miseho maneran-tany ireny. Teboka faharoa tsy manao analizy loatra akory ako raha mizara information eto fa arak'izay fizarana information zay dia tena manao partage tsotra fotsiny ako izay zavatra hitako amina hainao anjery lehibe rehetra no zaraiko eto amintsika eto ka ny filazana hoe mitongilana sy ny tsy mitongilana dia diso satria tsy manao analizy hoy aho fa mizara fotsiny ihany dia misy miteny ako manina ianao tsy milaza mihitsy tsy mizara mihitsy izay fahavoazan'ny Israely sy Etazonia dia tsotra ny antony satria ianareo diso pejy nozaraintsika anankiroa ny pejy Cornelio ny anankiray eto amin'ny tendefasako vidéo ity nataoko ato amin'izy ity mihitsy ity vidéo ity mba ahitantsika azy tsara ity pejy Cornelio official tena tokana ho an'ny protatsinanana zany ho an'izay mpanohana Iran Chine Russia Corée du Nord sy ny sisa dia ato no mety aminareo kokoa fa kosa ho an'izay mpanohana ny protandrefana na ny Amerikana ny Israeliana na Frantsa sy ny Japonais sy ny sisa any amin'ny pejy ny endry mirakitra fahalalana tsotra ny antony satria misy fifandirana be eo amin'ny samy mpanaraka dia mandeha ny insulte maro isan-karazany dia nozany antony zany indrindra dia nozaraintsika roa mazava tsara mihitsy ilay pejy karaha miteny Kyoto hoe ato ohatrany tsy mahita afa-tsy ny fahavoazan'ny Iraniana mihitsy satria normal be anao raha iteny an'izany satria anao diso pejy tokony any amin'ilay pejy anankiray ato amin'ity pejy ity zany no tokony hojerevanao raha te hijery an'izay fahavoazan'ny Israely sy ny Amerikana izay ianao. Ankoatr'izay dia nanambarako Kyoto ny amin'ny hoe manaraka be fatany fotsiny tsy misy zavapatany tsy misy zavatra hain'io pejy io akory ny Amerikana sy ny Israeliana zao efa mandady rariny atako nefa mitady lalakivoana sy any amin'izay zavatra tahaka izany fa tsy napoziny zareo tsy napoziny zareo ireo ny fandehany ady dia andao hojerevantsika vetivety ny toetoetry ny ady any Iran ankehitriny aiza ho aiza ny fizotrony ny ady tsy hoe izay olona rehetra miteny kory hoe mandresy ny Iran dia marina zay mandresy ny Israely dia marina zay fa miainga amin'ny bilan ihany no ahafantarantsika hoe aiza ho aiza ny fizotrony ady bilan voaka tamin'ny fomba ofisialy izy ity navoaka an'zareo croissant rouge dia croissant rouge avy any Iran avany ny isan'ny trano simba na ravany Iran amintsika miresaka izao dia manodidiny ny enina eo ny orinasa potika 7 arivo sy ray alina ny centre médicaux na ny
toeram-pitsaboana 570 ny école na ny toeram-pianarana zany 10 isa. Ankoatr'izay ny aty amin'ny côté andaniny misy any Amerikana, ny Israely eo ihany koa zany reo any amin'ny région maro isan-karazany toy ny Arabie Saoudite, Qatar sy ny sisa reny moa zany misy base amerikana dia hiarahany fanafiana avokoa. Orinasa fampitehany orinasa manodidina ny eo amin'ny 50 isa eo, ny fampitehany trano manodidina ny 50 eo. Ny ankoatr'izay ny eo amin'ny fahavoazana nisany olona maty ny any Iran manodidina ny 203 Maria koa fa tamin'ny 19 mars no nivoahan'ity bilan ity zany hoe mazava ho azy fa efa mitombo arak'izay amin'izao daty itenenantsika zao fa saingy kosa tsy mbola nisy namoaka azy officiel. Matetika moa izy itony tsy dia hoe mivoaka isan'andro koa rehefa ndraindray isaky ny herinandro, ndraindray isaky ny tapabolana na ohatrany mivoaka ny tena officiel. Misy any mamoaka anazy isan'andro fa tsy feno dia izay no mantony tsy akatsika azy ny amin'izay hoe mivoaka isan'andro izay. Tamin'ny 19 mars hoy aho no nivoahan'ity information lazaiko aminareo ity. Nisany olona maty any Iran 203 ny sivily amin'ireo 709 ny isan'ny zaza 200. Ankoatr'izay ny ambiny zany dia ireo membre ny Bazids sy ny IRGC ny gardien de la révolution islamique. Ny aty amin'ny côté ilany ndray kosa amin'ny Amerikana sy ny Israeliana dia nisan'ny olona maty ny endry zareo Israely 20, ny Amerikana 13, miaramila avokoa reo ny Amerikana reo ny Israely civile. Ny amin'ny région hafa toy ny Bahrain sy ny Qatar, Arabie Saoudite sy ny sisa 17. Ny any Liban mahatratra 720 sy 10 ny maty amintsika miresaka izao. Ankoatr'izay any amin'ny hoe resaka hoe fitaovam-piadiana ny any Iran dia ny lanceur de missile 700 amin'ny 700 anana no simba ny sambo-piadiny efa tapitra rava Sputnik avokoa. Ankoatr'izay ny défense anti-aérienne 90% amin'izany dia efa potika avokoa. Eo ihany koa ny resaka aviation rehetrarehetra, ny avion de chasse ny sisa potika avokoa ho an'ny zareo iraniana amintsika miresaka izao. Ho an'ny zareo Amerikana sy ny Israeliana manodidina ny 10 eo ny avion de chasse sy ny avion ravitailleur moa zany ny simba araky ny nahitantsika azy. Anankiroa mifandona teny tany Irak iny KTC 135 dia ny efatra tamin'ireo avion de chasse kosa dia tratran'ny tir d'ami na notifireny défense anti-aérienne ny zareo Koweït zany hoe zareo samy zareo ihany no nifampihinana tao manodidina ny 10 eo ny fitambarandreo. Ny amin'ny resaka hoe USS Gerald Ford hoe voatifitry ny missile iraniana diso ny filazana an'izay zavatra araky nambarany CENTCOM moa zany no nilazany zany. Ny CENTCOM moa dia ny centre de commandement zareo Amerikana fa firetana ny aingava ao anatiny nisy tsy fihetezana tao amin'ny resaka poinderia dia tao no nitarika an'ilay firetana antony nafahany nandeha niverana Crète nakany Grèce nanao ny entretien ilaina amin'izany raha toka voatifitry ny missile izy mazava ho azy tokony kole avy hatrany tao anaty ranomasina tao. Raha zay ny bilan tsotsotra azontsika omena dia anjarantsika mamantatra hoe iza zany mavoa dia iza no voa amin'ity resaka ity. Tsy amaly an'izay fa anjaranao no mahita azy. Ny resaka hoe Détroit d'Ormuz satria io zao no fitaovam-piadiana lehibe ampiasainy iraniana amelezana ny Amerikana sy ny Israely. Ny ankapobeny tsy dia tena Israely sy ny Amerikana loatra mivoa amin'izy ity satria araky nambaran'ny Trump dia marina tsy misy idirany loatra, tsy olany loatra io na mikatona na midy saingy izay tena voa mafy amin'izy ity dia zareo allié eo amin'ny pays any Golfe Persika eo tahaka ny ry zareo Arabie Saoudite, ny Qatar, ry zareo Bahrain, ry zareo Oman, ry zareo izavy izy ao ry zareo reny no tena voa mafy ary zareo reo no manome pression any Trump ny amin'izay tokony hitazavy amin'ny vahaolana inga na manana ny raha satria kenda rorika izy amin'ny fandefasana ny vokatra avy ao aminy. Ankoatr'izay moa dia Chine koa ny tena sahirana amin'ity resaka ity saingy Chine avelan'ny zareo gardien de la révolution islamique mandeha ara-dalàna ny sambony tsy dia tena miatrika amin'ny Chine ihany zany izy raha ho resahana tsotra. Ankoatr'izay
ny amatarana hoe izy ny tena mandresy na izy andresy amintsika miresaka zao tsy mbola misy azosika afantarana hoe izy ny tena mandresy satria na hoe izy andresy satria maninona satria tsy mbola tapitra ny ady fa rehefa ho tapitra ny ady de tsotra ny amantarantsika azy izy ny tena mandresy de izy andresy ho an'izay mitifitra misy ilona farany tompoko no mandresy rehefa tsy mamaly tsony ny anankiray amdiky zay fa resy izy na ihany koa tsy manana misy ilona amalina intsony akoatr'izay any amina resaka négociation tsy hoe izay olona mandeha manao négociation koa na mandeha amin'ny négoce de hoe resy izy zay ohatra ka mangataka fampiasana ny américaine tsy midika akory izy hoe resy fa inona ny contenu le zavatra takiny raha ohatra ka mitaky izy ny amin'ny hoe asorina ny uranium ao Iran de alefa ty aminay tsy manao misila balistika mihoatra ny matratra 10 kilometatra tsony nareo na ohatr'izany de mipetraka amin'ny fanontaniana izy andresy na maresy raha toka ekeny Iran zay zavatra zay de mazava ho azy fa resy Iran satria maninona zay ihany no ny angany olana sy ny adevitra tary aloha tary akoatr'izay raha ohatra kosa indray ka hoe tsy izay no iangan'le négociation atao fa hoe tonga de mandeha fotsiny ny ry zareo amerikanina ny amin'ny hoe aloha ifarana ny ady fa tena enjany izy ty tsy misy zavatra rakiny tsisy ninina mandresy Iran raha izay no zavatra misy reo zany no afampitarantsika ny amparany any hoe izy ny tena mivoaka mpandresy ho an'izay mitifitra misy ilona farany ka tsy mamaly tsony ny ray maresy ny ray de mandresy ny ray ho an'izay mitarika négociation ka taterana ilay zavatra takiny mandresy izy zay ho an'izay mitarika négociation kanefa tsy misy zavatra takiny fa hoe aloha hifarana fotsiny ny ady fa tsy misy famiteraka problema be izy ty resy izy zay ny dikany lazaina amintsika zany rehetrarehetra zany mba hatonga atsika ahay andinika tsara sy amakafaka an'izay zavatra misy rehetra satria rehefa tsy atsika manao an'izy manaraka an'izy de ararotony olona abadony olona foantsika ny am'izay zava-misy indrindra fa ho atsika aty Afrika samia rotahin'Andriamanitra veloma tompoko